Nahitana ratra ny teo amin'ny masony lehibe ny Fokotany Ambalavoly, vokatry ny fifampikasihan-tanana teo aminy sy ny lefiny. Androany Alakamisy faraka amin'ny 30 ny volana Aogositra no nisehony io raharaha io teny amin'ny Biron'ny Fokotany Ambalavoly. Ny resaka fahaverezan'ny tobo-kaseny Fokotany sy ny fanalahidy no nandoany ny fifamalina ka ny afara tamin'izao fifandonana izao. Nilaza ny zavamisy ny lehibe ny Fokotany teny an-toerana. Tonga mila la clé bureau. La clé bureau atramizay za fa 2010 aty juin eo mifanosolo rehefa hitra be mangala la clé an-tranoko manokatra varavara fa zaho koa voavery cachet tamin'ny afaka efatrano zay fa nanaovako déclaration police sy préfet zay izy mila la clé ka rehefa tsy nimety la clé rehefa mila la clé wala mankantrano tezika izy tonga defa namana ro telo boka tao vehivavy raiky lehilahy raiky de izy zany. Raha ny voalazany lehibe ny Fokotany Ambalavoly raha nitafa tamin'ny mpanao gazety teny amin'ny hôpitaly Mahabibo, ametraka fitoriana izy raha tsy misy ny fifanantonana eo amin'ny rodonta.